Fiadanana ho antsika rehetra indray. Ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe Elaelo menamena. Nisy fotoana tena naharitra ela dia ela mihitsy ny haintany sady ohatrany tena tsisy fiafarana tsony tany Alsace. Sahiratsena maro ireo mpamoly tao Alsace, tsy hitan'izy ireo tsony izay atao. Tena zava-dehibe ny orana, tsy noho ny fitombon'ny voly fotsiny fa mba hitazomana fivelomam-ponina ao an-tanàna mihitsy. Nahatsapy izy ireo fa mila vahaolana maika dia maika hananapa-kevitra ny fiangonana teo amin'io tanàna io fa tonga ny fotoana hiatsehana ary karakarana fivoriam-bavaka mba hangataka amin'Andriamanitra mba ho avy ny orana. Tonga ara ny fotoana fivoriam-bavaka. Raha ny fombafomba kristianina natsiarovana azy dia nanomboka ny vory ny olona ary tsy ela dia tonga pastera nijereo mpiangona mitandro zotra miditry pastera ary nandrosondroso tao anatin'ireo mpiangon'ireo izy sady nandeha teny aloha mba hahafahany manomboka ny fotoana amin'ny fomba ofisialy. Misy ihany koa moa ireo mpiara-miangona mifanatona mba manararoatra kely ny fotoana hafana miresadresaka Rehefa nahazo toerana pastera teo anoloan'ireo andian'ondriny dia nieritreritra izy fa tokony hampanginany olona aloha mba hahafahana manomboka tsara ny fotoana. Izy hanomboka hiteny hangataka fahanginana iny nisy zazavavy kely 12 taona tonga nipetraka teo amin'ny seza voalohany. Nientanentam-po kely izy, falifaly ery izy ary napetrany tsara teo akaikiny teo ny elo menamena izay efa vonona ho ampiasainy. Nampitsika ny pastera mihitsy ny fahatsorana sy hatsarany fomba fijerin'ity zazavavy kely ity ary nahatonga saina azy ny finoan'ilay zazavavy kely. Finoany izany izay adinon'ireo olona rehetra sasany tao. Eny tokoa, ireto farany reto dia tonga fotsiny vavaka mba ho avy ny orana. Fa ilay zazakely kosa dia tonga mba ahitan'Andriamanitra hamaly vavaka. Tena afaka mametraka fanontaniana isika. Inona no tena antony andehanantsika any am-piangonana? Fahazarana ve sa mba handray ny famanginy fanahin'Andriamanitra velona sady marina mba hahazoana ny fampanantenany? Eny, mpanompo ny tompo isika izay te hanaova ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Eny, miandry antsika izy mba hitahiny antsika, hampahery antsika mba ahafahantsika mandeha any amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny fifaliany, ny heriny ary ny fitiavany mba hampahafantarana an'ilay harena tena tsara indrindra izay nomeny antsika mahaimaim-poana ho an'izay mino ny anarany. Eny, Jesosy Tompo dia te hanome antsika ny fitahiany rehetra sy ny fampanantenany rehetra amin'ny alalan'ny fanamasina. Ny Tompo anie hitahy anareo.